Tafiditra ao anatin'ilay hetsika opération Resto du Cœur dia olona hatrany amin'ny 4,000 ahitana ankizy 500 no nahazo tombotsoa na nozaraina sakafo maimaimpoana androany teny anivon'ny EPP Andavamamba. Sakafo miisa 4,000 no nozaraina maimaimpoana ho an'ny mponina sahirana ety Andavamamba sy ny manodidina azy androany tafiditra fena ao anatin'ilay hetsika Resto du Cœur. Raha tao anatin'ny herintaona nitatana ny filohan'ny Rotary Club Antananarivo Ivandry ity fikambanam-panao Sasoa ity dia ny totaly 4,000 sy iray tsisy ireo olona nahazo tombotsoa tamin'ity hetsika ity ka ny maro an'isa tamin'ireo dia ankizy avokoa. 4,000 taty amin'ny fokontany Andavamamba. Dernière action Resto du Cœur miaraka amin'ny fondation Telma sy miaraka amin'ny président Farid Alali. Ny tanjona zany atsoatra no miletona na rotona hoe 1 million d'euros pas distribué dans Madagascar. Tsy maintsy taty tanjona betsaka fermasa gouvernementanay atsoatra ary marina tsara fa anjantsika mety fa sahirana amin'ny olona 500 tena ankizy zany tena mizaly mihitsy zareo amin'ny sakafo ity. Dia maimaimpoana moa sakafo nomene tamin'ny tianjaty dia manaraka toerana vaovandray any misy patrana zay zany fizarana sakafo manaraka. Tanjon'ny fikambanam-panao Sasoa moa ny anome sakafo ireo olona voasikazo tena sahirana. Ny fondation Telma dia niara-ny asa tamin'ny fikambanana tao anatin'ny 4 taona. Hitsahatra amin'ny taona ity nefa izany fiaraha-miasa izany ka tanjon'ny fikambanana ny hitady mpiara-miombonantoka hafa ahafahana hizara sakafo maimaimpoana ho an'ny olona misy iray tapitrisa afaka 2 taona.